Nambola anatin'ny dingana voalohany ny première vague mahakasika ny Covid-19 aza Madagasikara hatreto. Tandindondoza amin'ny fiparitahany valinaretina Covid-19 hatrany isika, hoy ny solitena maritry ny UNICEF androany. Ankoatra ny fampanajana ny fipitra ara-pahasalamana, isalesoko ny lafiny famatsin-drano, hoy ny fanazavana. Comme vous le savez, araka ny efa fantatrareo, zava-dehibe iadina amin'ny valanaretina coronavirus ny fanaovana arovava-orona sy ny fanasana tanana matetika, ny fanajana ny elanelana sy ireo fepetra ara-pahasalamana izany tokony. Na iaraha mahita aza ankilany ny fidiran'ny firenena maro maneran-tany amin'ny 3e vague n'ity Covid-19 ity, vonina ifanampy izahay amin'ny tokony ijanonantsika amin'ny première vague ka tokony anamafisana ny fanasana tanana. Ho sarotra ihany anefa izay raha tsy ampy ny rano, na izany ny hosotroina, na ny anaovana izany fanasana tanana matetika izany. Il n'y a pas d'eau assez à boire et on demande à la population de se laver les mains. Tafiditra anatin'ny fampitaovana nandrasan'ny fitondram-panjakana anamafisana ny ady amin'ny Covid-19. Fiarabe famatsin-drano miisa 5 mitentina 5 lavitrisa ariary no azo avy amin'ny mpiara-miombonantoka. Ankoatra ny lafiny famatsin-drano ankapobeny. Anampy amin'ny fampanajana ny fipitra ara-pahasalamana ny fampitaovana, hoy ny ministry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana. Tao anatin'ilay plan multisectoriel d'urgence, ao anatin'ny resaka ady amin'ny Covid izy ity, dia nitady izahay an'ireto camion citerne reto ary tonga izy ireo androany. Ny fanampin'izay dia tsy hoe ho an'Antananarivo irery ihany ireo citerne ireo, fa amin'izay filana, izay mila an'ireo camion citerne ireo dia ho amen'ny ministère à la disposition an'ireo izay hampiasa anazy. Telo tamin'ireo fiarabe azo avy amin'ny mpiara-miombonantoka no natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany, ka tombanana 5,4 sy 1 hetsy ny olona isitraka ny fampitaovana. Ity faran'izay ho ampiasaina araka ny filana sy ny fangatahany toerana isan'ny tokony, ao anatin'izay ady amin'ny Covid-19 sy ny fanatsarana ny lafiny famatsin-drano zay.